Eo amin'ny vaovao sosialy kosa dia nahitana fiakaran'ny vidin'ny farine teny an-tsena teny tato. Tsy ny fitokonana izay nataon'ny teo anivon'ny faditseranana akory no tena nahatonga izay raha ny fantatra. Fanampanazavana mikasika izay indrindra no naentiny namana Claude Solution sy Mami Rasoana io. Raha ny aty amin'ny tsenan'ny Mahamasina no resahana dia manodidina ny 240 hatramin'ny 410 ariary eo ny kilôny farine amin'izao, raha toa ka 2 ariary izany ny herinandro lasa teo. Ireo mpanjonjara aloha dia tsy mahalala ny tena antony mahatonga izany fisondrotana izany. Tsy dia misy ifandraisana amin'ny fitokonana nataon'ny avy eo anivon'ny faditseranana ny herinandro lasa teo izany, raha ny voalaza ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny varitra sy ny fandifana. Tsy teny angamba hoe tena mifandraika amin'izay loatra hoe inoko fa kely ihany mety impact amin'izay eo amin'izay famatsiana izay fa mety le psychose konga indraindray manahirana eto amintsika mety maheno an'io hoe fitokonana ny mpiasa amin'ny faditseranana io fotsiny ny sasany dia efa manomboka hoe lao somary tamperena kely ny faparitahan'ireto na ny famarotana an'ireto na eo vidy loatra zany zay ny anetanako ny mpandrarah rehetra sy ny voaka malagasy eto hoe tsy tokony mbola misy atahorana ny famatsiana andreo PPN tena enquête de les 4 produits principaux ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro ny vary, ny menaka, ny siramamy. Raha ny fantatra dia misy ny fanaraha-maso ataon'ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varitra sy ny fandifana, so misy antony hafa mahatonga izay fisontry ny vidin'ny farine izay. Mikasika ny vidin'ny vary kosa dia antenaina fa iverina amin'ny vidiny teo aloha izany. Inoko fa tsy fiakarana hoe tena karazana mieritreritra zany fa ponctuel ihany io mety fiakarana kely io fa iverina amin'ny vidiny normal io satria raha ny vary efa nafarana sy efa tafiditra eto amintsika amin'izao fotoan'izao dia ampy, tsy misy tokony hampatahotra antsika zany fa ampy. Tsy aivina fa misy ny fiaraha-miasa amin'ny endro vaovao amin'ireo mpanafatretana ka vidina $700 ny vary iray taonina.